Salama daholo eo, salama, salama. Miandrisa kely tsika dia manomboka. Alefa. Eny ary fa dia poatratroka eo anatrihan'ny voninahitra satroka mijenojeno moa iny fa tsy zay tena hoe ahoanahoana fotoana maro no miteny hoe mbola ao anaty olona tsika, tena mbola ao anaty olona marina tsika satria maro ny tsy maty voalavo an-kibo ao anatin'ny zavatra miseho ary misy ihany koa mbola karazan'olona mamerina ny toetra sy ny fomba fanao tamin'ny efa hoe tsy zakan'ny olona mbola miverina amin'izao fotoan'izao ka ao zany manjary mifamitaka manao mamitan-kena isika mianakavy amin'ny zavatra atao. Androany a dia resaka momban'ny zao aloha tokony ho fantatritsika zany e satria mbola betsaka amin'ireo le misy le olona zany hoe androany izy vao manaraka anahy de ohatrany defa tonga defa mahafantatra be hoe tena tonga de ohatrany hoe hainy ery avy ay miporofo zao ohatran'izao sy ny karazany manahirana ihany ny ohatran'ireny satria rehefa tsy naharaka teto hatramin'ny voalohany nareo dia arao fotsiny aloha le izy fa aza izay mitadiavinareo hanapirofo hoe zao ny pirofo, zao, tsy vaky loha aminareo zay fa ny anay ny masinina ny lalana tohizanay foana satria tsy teo nareo nientina anay, maika ave fa tonga indray nareo de vao maika ho tsy entina anay, azonareo atao foana manao tsikara, azonareo atao foana ny hoe manabatibaty ny fandaharanay fa raha tsisy anareo reny koa zay tsy afaka manao ny quelle izy anie de efa mauvaise foi refleure izy indray zany raha tsisy anareo manabatibaty manao tsikera tsy mitombony reny tsy ezaka mihitsy zay tsy hiezaka zay fa vao maika mampirisika anay miezaka manao ny tena mety ary le mety ataonay ny tsapanay fa mandrangitra anareo ary vao maika tsy taponareo le izy indrindraindrindra moa fa rehefa mitranga le zavatra teneninay. Iresaka momba ny TICO tsika ary zay manko no tonga anahako manao an'le introduction teo hoe rehefa tsy fantatrao le fandaharana aza miditra amin'ny ady hevitra ianao satria very ianao ary zay tsy hamerina tantara aminao nandritry ny efa hoe 5 taona na 1 taona na iza ianao na iza.
Ity fandarana ity dia tsy natao handokadokafana olona, tsy natao iarovana ny tsy mety, ary tsy natao koa anakipina maso na anakatonana vava eo amy zavatra tsy mety amy raharaham-pirenena indrindraindrindra, ary indrindraindrindra samy olona zay mety ho voatotoana amin'ny lalàna zay tokony hiaro azy na amin'ny raharaha zay tokony hiaro azy. Izao tam'zany andro apetrako kely le contexte zany. Tam'zany andro dia tany amy taona fito amby sivifolo zany, valo amby sivifolo, sivy amby sivifolo sy sivinjato sy arivo, roa sy roa arivo, dia verina teo amy fitondrana Andriamatoa Ratsiraka Didier. Ary izahay moa zany anisan'ny tolona taty amy back office sady à un moment front office mihitsy raha fa zany hoe za moa zany tsy voafombako le milahatra eny an-dalambe fa raha ohatra misy ny filaharana eo Analakely eo amy 13 mai zany, dia maka chambre mihitsy ahako amin'ny Hôtel de France, de amin'ny Hôtel de France no mijery miaraka amin'ny ekipako, manao zay tokony atao, na manao guidage na chapeauter, surveiller, manara-maso ny ekipa manao ny hetsika rehetrarehetra. Fa tamin'ny andron'ny namerenana filoha Ratsiraka tamin'ny taona enina amby sivifolo sivinjato sy arivo, dia tsy nisy fidinana an-dalambe zany, afa-tsy nataonay angambany teo Anosy namoaka ny Andriamatoa Zozekely, saika ho gadraina tam'zany rehefa le niteny an'le hoe con, ary olona be tam'zay fotoan'zay ary nanomboka teo ny fitondram-panjakana no somary nangovotra hoe tsy ho tany ty zavatra ity. Fa taty amin'ny lapan'ny anteny miaram-pirenena no nitenan'ny lalao zay, ary tao zay ny tena nametraka ny hoe fahaizana mandresy lahatra sy fahaizana hoe ahoana ny ahafahana mampiray an'ireto malagasy reto andehany amy zavatra anankiray. Dia nivoaka ny empêchement tao amin'ny Assemblée nationale, ary nandeha tany amin'ny HCC, dia tafaverina soamantsara Andriamatoa Ratsiraka Didier teo amy fitondrana. Tsy fireharehana ny tenenana an'zany, ary maro ny olona afaky hijoro vavolombelona hoe tena tao anatin'zany hetsika sy fandaminana an'zany hetsika zany Andriamatoa Fleury Rakotomalala. Za ngamba no zandriny indrindra tam'zany, satria raha ohatra hoe ny teo alohako teo efa lehibebe daholo, ny amy taona zany fa tsy hoe zokiny be koa ohatra, fa tena tao anatin'ny heriny mihitsy ry zalahy tam'zany, za koa tao anatin'le fasahiana rahateo, dia nety ny zavatra natao. Ka rehefa tao anatin'izay dia vao mainka anotoy zany le hoe mpanolontsaina ny filoham-pirenena. Za moa nanana ny asako, ary sarotiny tamin'ny asako averiko foana hoe tena tsy tiako mihitsy ifandray amy politika hoe iny anona titre politika zany, de ohatran'ny hoe le politika zany no hoe mampety ny asako, tena nialako lavitra zay. Ka anika tsy mamenatra amy teny hoe crédible kokoa ny tena raha miteny zavatra,
par rapport amin'ny hafa satria izay tao anatin'ny sado cabinet zany a tsy voatery mifankalalo zay. Misy ara zany hoe tafaraka avion zao izay sy tompokolà rehefa hoe akama moa zany tsy atao tompokolà za fa zay scout didy fe za io tsy malala zay scout didy fe samy maître zany a, samy mpilalao-ny Saint Michel, samy gardien de but, akama be mihitsy. Za io tsy malala hoe izy ty koa kay mpanolontsaina manokany filoha fa tsy ofisialy. Za tsy malala hoe fantany ve za sa tsy fantany ao anatin'izany. Fa sendra hitako fotsiny misy dossier satria zay niaraka mipetraka tao anatin'le première classen'le Boeing 747. Marihana etona fa rehefa sado cabinet zany ianao tsy etoa amin'ny fanjakana ny déplacement anao a. Par volontariat zany a. Aleo zany tokony ho fantatry ny olona zany manko hoe misy ny karazan'olona ohatran'izany. Ry Anna zao tao anatin'izany niaraka taminay Marcel Aimé moa le lavabe iny, MFM izy iny raha tsy diso aho. Anisan'ny tao izy. Io moa zany hoe mody tsy mifankalala de zay. Ny karazan'olona ohatran'izany le any raha ny ahy manokana aloha de efa mba teneniko mba higaviako hoe aleo any am'le dernière audience foana rehefa mihaona aminao aho de mianady indray moa za tamin'izany mipetraka teny Ambohibao dia avany any manenjika rehefa miantsonga abeny ambony na Moïse moa efa tsy tao intsony tamin'izany fa Ngabeny ambony no miantso na ny secrétaire madame Ravelonarivo. Ka ao anatin'izany fanoloran-tsainy zany de nafantatra aho hoe eny Andramatoa Ratsiraka Didier, ary nanontena koa raha nafantatra de nampandry koa hoe isy an'izao hitranga. Satria rehefa tonga taty amin'ny taona 2025 700 taty no 2025 700 diditra fifidianana mera mety ho diso aho ny daty fa amin'ny principal tsy diso aho. Hiditra fifidianana mera n'Antananarivo ary eny tao anatin'izay fa hilatsaka Andriamatoa Niasina Andriamanjato. Raha natao ny évaluation, natao ny sondage, sady mamaly an'le namako ankiray zay aho hoe ilaina manao sondage régulièrement ary ny fomba fanaovana sondage tsy hoe izao na izao fa misy teknika io mba ahafahanao malala hoe aiza ho aiza anie ny tena rarahan'ity fandehan'ity raharaham-pirenena ity na hoe reto vahoaka reto. Raha ny fandehan'ny fanadihadinana rehetrarehetra zany de ho sarotra ny andraisan'ny Niasina Andriamanjato ho mera n'Antananarivo. Tsy vitan'izay fa eny tao anatin'ny renseignement ihany koa fa Andriamatoa Niasina Andriamanjato rehefa azo an'Antananarivo dia anohana ny nga Pierrot Rajonarivelo zay ministre ny finance sy ny budget tamin'izany andro zany ary de tena hoe tena tsisy zay tsy malala hoe tena miditra ohatran'ny rano ny vola tamin'izany tao amin'izany ministera zany ary tsisy zay tsy navita hatrano zay nanodidina anazy tao ary moa ren'ry nidirikabony tamin'izany ny sipan'ny dirikabony tamin'izany manana tomobile hatrany amin'ny 50. Migadra mihitsy rehefa avy eo. Sarotra le manona anaran'olona satria efa vita ny sazony tsy mety le manala baraka olona raha izay ny anona fa le olona tsy nanao ratsy ahako akory sady de principe tsy manao an'izany tsika na de hoe niralahany ara manenjika atsika koa mamely atsika isa-minitra. Tsy miditra amin'izany tsika
Tsika tsy miditra am'ratsy ataon'ny olona zany. Dia ny vola misy zany, ny popularité koa miainga. Ary tena tsy afenina fa tena hoe ticket tena miainga zany hoe ny asan'Andriamanjato Pierrot Rajonarivelo tam'zany tam'zany fotoana zany. Niovitrovotra iavoloha, sahirana ny filoham-pirenena aneriny de zao: natsony ny olona vitsivitsy ary ny voalohany tam'zany no nitariky io sehatra fampidiniana io hoe iza ny olona mety ka handresy an'Andriamatoa ny asan'Andriamanjato ak'Antananarivo. Natsoina Andriamatoa Ratsiraka Didier, Andriamatoa Gioily Razanamasi. Ianao tsara le tantara fa ho anareo manko tsy mahalala de mora kely aminareo mihitsy manendrikendrika ny Ngara-Valomanana, ary eo ny tsy mety le izy. Eo ny tsy mety le izy. Ahoana fa zao nitetiky ry zalahy lesy ry Guy. Mifanao elahy izy mirahalahy. Ozy Gioily Razanamasi tam'zany, ray aman-dreny Gioily Razanamasi. Za ve lesy de problema, le tiako lesy. Aleo lesy za nefa za mbola miaraka amin'ny ekipako misotro toaka aloha. Raha tsy misotro toaka am'branle eo alahy. Fa noho ngia Gioily Razanamasi no ao amin'ny cercle franco malgache, miaraka amin'ny JB-any. Ary tam'zay fotoana zay koa no nanomboka nidirako tao voalohany. Ty toeran'ity feno juge, feno magistrat, manao domy, manao rami, manao beloty, mihinana maskita, misotro rabera, misotro JB, varimbarina vao miala vory zalahy, iny amin'ny amy 20 alina iny. Izy ndray tsy mody alina. Teo no nahitako hoe aiky ohatran'izao ty ray aman-dreny ty. Nen'lery zavatra tsy problemo zany ny adalainanao hozy izy. Za moa mila anankidimy zany zay no natsoina tao anatin'le izy, dia nanao zay ahitana ny candidat idéal. Asa herinandro, tapa-bolana après an'iny, niantso ny ray aman-dreny hoe mila mivory tsika. Tonga de tsy mivilivily izy. Ahoana Marc Ravalomanana. Tena tonga de nanaiky daholo zay. Mety tsara mihitsy zany self-made man, success story. C'est quelqu'un qui a réussi. Teo koa zany nanomboka nahafantarana ny parcours-ny Marc Ravalomanana hoe Andriamatoa Jean-Jacques Séraphin no anisan'ny tena tompon'ny projet zay hividanana calcium massivement. De tsy nanaiky Andriamatoa Jean-Jacques Séraphin fa hoe aleo manangana unité industrie laitière, manao ny yaourt amin'ny fromage sy ny karazany, de par concurrence Marc Ravalomanana no nahazo an'io de nihérité ny financement parce que c'était quelqu'un de sérieux. Zany nahatonga ngia Marc Ravalomanana tsy nititiky amin'ngia Jean-Jacques Séraphin mihitsy rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy fa reconnaissant izy. Ministre ny santé tam'zany, tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsiraka zany, tany amin'ny taona talohan'ny taona 2020 zany teneniko zany.
de nireusira le usine ary tena fiertéany malagasy satria amin'ny Océan Indiana hoe tena anisan'ny usine ngeda sy maromaro no natsangan'ny rangahy. Proposena tamin'ny Andriamatoratsiraka tamin'ny 7 arivo ka tsy hay moa fa nisy erreur de parcours koa zany nylay aman-dreny Ravalomanana tamin'izany. Nidorana ny lalasoa tao Ambatolampy fa concurrent anga ohatrohatran'izay ny efa andehan'le raharaha de efa nidoboka izy no navoaka. Tozy ny Aratsiraka hoe Filoratsiraka zany tamin'izany hoe tsy mila an'iny fa efa nigadra iny. De zao tsara mihitsy ny navalin'Andriamatoa. Izy teo ohatra Razanamasa, Giwili Razanamasa. Ok ary lefa rehefa tsy mety amin'la zany de zay. Zay le tia ny tompon'Antananarivo ka zay ny mahalala ny tian'Antananarivo fa tsy lahy. Raha tany Toamasina de tsisy niady hevitra tamin'lahy. Ok zay kitrika. Le telefôny namofotrom-paina be iny. Tonga ny tamin'ny 1 alina efa niatranony le olona. Tamin'ny 10 alina. Tena niantso teo Ratsiraka fa mila alainy Ravalomanana fa zao. Nareo makary de ianona makary de zao tonga de bataina any entina any Avolony. Iresaka aminy. Teo no nampatonga ny Marc Ravalomanana ho lasa tafiditra tao anatin'ny politika ary miarana Antananarivo. Fa zao ny zavatra lazaiko anareo. Na nandeha ara le fifidianana mbola velona ny asan'Andriamanitra iny mbola azonareo anontaniana. Resy zay. Satria zay nanohana amin'ny Marc Ravalomanana. Faninjana be zany le tena travail Andry Perrault sy ry niasan'Andriamanitra tamin'izany fa zao le engouement-n'le vahoaka koa nahita hoe ity teo zany le vahoaka somary voafitaka. Ity Marc Ravalomanana ity ny tena mety ary ity tany de efa niaingana izy. Ity no mety ahongana Ratsiraka. Resy fa pankely tafavoaka Marc Ravalomanana. Mbola velona ny asanao azonareo antsoina. Atsoy amin'ny telefônina izy zay tsy mino an'izany. Ny tiako tenenina mbola tsy nisy fifidianana ka tena marim-pototra tao Madagasikara. Afaka manaporofo an'izany ny tenako. Fantatro zany. De nandresy Marc Ravalomanana. Eo manomboka ny tantara amin'izay zany. Ary rehefa nandresy izy de tena star. Satria be dia be ny firenena nanampy azy. Tao anatin'izany ny firenena Allemand. Zay anisan'ny mpamatsy fitaovana anazy tao amin'ny Tico. Tamin'ny usine. Dikan'izany ny fifandraisana amin'ireo olon'ireo de mandeha tokony mandeha amin'ny tena hoe fanampiana tsisy takalona ary tsisy fetrana. Indrindra moa rehefa tonga le resaka Al-Qaïda ny 17 na 16 septambra izay tao Iavoloha nanao cours de géopolitique géostratégique momba ny CIA sy ny Al-Qaïda ny président Ratsiraka tamin'izay. Akory ny atezerany chancellerie des pays occidentaux. Satria tamin'izay fotoana zay de hoy izy hoe zareo ihany ny ao ambadika io. Samy manana ny heviny no na amin'ny recul hatramin'izao ara na hatramin'ny hoe avec le recul ara. Fa misy koa ny zavatra azo tenenina, misy ny zavatra tsy azo tenenina satria mety hafatsy. Ary le zavatra tsy azo tenenina mihitsy ny tenenin'le ray aman-dreny anky fareo ny Amerikanina. Anky fareo ny Frantsay. Ny Amerikanina mbola tena ao anatin'le malahelo
le mbola voadona mihitsy ny tena kapohany ray aman-dreny zany tam'izany tonga de kapohany masoandro. Tonga de maty baba, maty baba. Za moa tam'izany rehefa mivoaka ny ambassadeurn'ny Frantsa zany de nanaraka azy aho. Ambassadeurny Amerikanina tam'izany tena tezitra, tena tezitra. Fampiresaka reo de mifampiona. Tsy anjarako ny tantaran'ny ambiny eto. Fa ny zavatra nitranga de zao. Nahazo fanampiana. Tsy misy remboursement. Tsy misy contrepartie. Fa mody natao appel d'offre teny eny fotsiny. De lasa nitiako foana. Par le BNCRS. Izay anaovana propagandy. Ilatsahany Marc Ravalomanana tam'izany. Eny koa zany fa ohatrany misy velléité am'izay zavatra zay. Ino tsara zany tantara zany zay natao hoe azavaina aloha le contexte. Ny zavatra hitranga de zao. Raha ohatra mandeha le fifidianana ka milatsaky Marc Ravalomanana, milatsaky Pierrot Rajonarivelo, milatsaky amin'ny Filoha Ratsiraka, de ho an'izay malala tam'izany andro zany, indrindra fa ny tenako tonga de niteny hoe tsy lany Andriamatoa Ratsiraka raha vao zay tsy mamotranga. Ary nazahoako loza izay zavatra zay satria ny volana Jolay taona ray sy roa arivo izay sa roa sy roa arivo de mifampitrodro andro zay. Za koa moa lasa satria tsy milina décret na inona de lasa. Tsy lany ianao raha milatsaka. Satria grave be iny zavatra nataonao iny. Marc Ravalomanana ho any lany eo. Ary tena tsy zakany mihitsy zay nefany. Tena hitako mihitsy fa tena saika mivoaka amin'ny mason'ny Filoha Ratsiraka tam'izay, ary hitako ny fahatezerany tampoka. Fa tsisy ninona azony atao satria hatramin'izay aho rehefa miteny azy manolotsaina azy de mba justa foana ny zavatra teneniko, ary hitako any trefatrefany kabariny any amin'ny zavatra ataony any hoe tena mba ataon'le filoham-pirenena le izy. De ianao moa tsy mila mizesta satria le izy tsy atao ho fantatry ny olona koa hoe ianao ne ka ao. Satria ty fanaovana politika ty ne fandraisana ndraiky fa fitondram-panjakana ty ne mamono e. Tam'izany aho raha tonga ny 2002 anisan'ny lista tao anatin'ny tranodorana any ny tranoko e. Raha tsy fantatrareo zany. Fa iverenako le contexte hoe Marc Ravalomanana raha izay zany ny schéma de tsy lany Andriamatoa Ratsiraka. Ahoana ny tokony atao? Tsy haiko zay nahita hevitra tany ambadika tany hoe ahoana na ahoana. Tonga de tapotapoka teo. Redressement fiscal 1000 milliards ho an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Rendriamanitra ianao. Inona ary ty? Tena moa tam'izany efa taty ivelany. Tsy afaka miteny hoe tsy mety monsieur le président. Tena tsy mety monsieur le président. Zay olona nanoro anao an'io de nanoro voana. Tsy afaka niteny na nanana ny telefôniny ara satria sao de ahita loza eo. Petrahanao amin'ny placen'le olona na tsy mieritreritra ary le olona au stade-na renseignement hoe ilatsaky Marc Ravalomanana satria taonana firenena lehibe anankiroa, telo, na hoe ny pays occidentaux ray manontolo mihitsy. Tsy mbola nisy an'izany tamin'ny tantaran'i Madagasikara. Hoe iny ka ny Amerikanina ane ka ny Frantsay ary ny Allemand, ny Anglisy de nanohana olona ray. Marc Ravalomanana rery no nahazo an'izany tao Madagasikara. Taloha moa de hoe toanan'ny Frantsay, toanan'ny Frantsay. De zay foana zany. Mbola vao stade-na renseignement
de ilay olona manao stratégie, olona vao mainka hanosika an'ilay olona hilatsaka candidat. Foronina ny ainga avany le 1000 milliards fisika. Douze ans mantsy an'le ministra Rasoza tamin'izany. Nga Marcel Bernard. Tsy mety le ty io ataon'ilay io. Tsisy mahasamy teny any deba le ty tsy fa zay lesy lany a. Ninona nataony laozy izy zalahy tamin'izany lany zay. Hevitra be zany a. Fa samy mpinamana moa de mifanaja. Tsy lany tsy milesa Ratsiraka ho ahy. Tena zany ohatran'lesanao tsy manao fa maty lesa. Ahita loza eo lesa raha masika be le vahoaka reo. Efa la tafakatra avo be le diabolisation sy le tsy fitiavan'le olona le Ratsiraka ho aho. Fa tena aleo Rasoza miala ho aho. Mafy loatra moa le fitiavana an'le toerana. Tsy niala hatramin'ny farany zalahy. Nenjehan'ny olona. Ry Marcel Bernard tany tsy mifosa fa akamo izy a. Fa nalahelo kosa aloha tamin'izay. Tany Natiala ny nenjehana mibaly sy ny karazany. Iny Passon ny amin'iny fa tato amin'le 1000 milliards zany tiako hazavaina aminareo. Tsy nisy fotony ny angana hoe avatsy teknika zany. Hoe base teknika, base réelle. Fa zavatra nikréena anaovana fandemena ara-politika. Fandemena ara-politika no nanaovana an'iny ho an'ny orinasa tiako. Azonareo? Nanaovana azy de mba tsy andanan'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ho candidat. Ary indrindra ka raha sanatria izy candidat ka tonga ny deuxième tour ka Ratsiraka tsy maintsy hipasy. Deuxième tour satria hitanareo ihany le manipulation de voix sy manipulation de vote, rembourrage sy ny karazana, mitsindraniko sy ny karazana. De mbola tsy laniko izy satria tsy maintsy i Seralien Ratsiraka i Marc Ravalomanana, Pierrot Rajonarivelo, ny Asin'Andriamanjato. Zany hoe dès le premier tour zany de efa misy ny risque hoe mety tsy ho lany ianao. Vao mainka deuxième tour moa de tonga de certain. Satria mafy be le pression avy amin'le vahoaka. Efa tafakatra ambony be zany le fahatezerana sy le haine zany tamin'izany. De natao le izy mba tsy ahafahany rehetra mifampihavana. Ary tena tsy indray mandeha indroa Marc Ravalomanana mitaraina satria tokony ho fantatrareo fa Andriamatoa Ratsiraka Dide no financer an'ny campagne an'Andriamatoa Marc Ravalomanana nanaovana maire. Zany zany mifampiresaka ireo olona tamin'izany aloha. Taraina foana Marc Ravalomanana hoe tena dizany hoe monsieur le président vao mainka masiky nga Pierrot Rajonarivelo andraso anteneniko izy. Zao matahotra anao napreveny tao. Fa tsy fantatro mety fantatro nga Marc Ravalomanana hoe le ry ihany no ambadika le izy. Déclaré an'izay izy hoe hilatsaka. Lasa adala amin'ny vahoaka. Hoe tena engy. Ty kosa rangahy tena mengy ty satria dureur ny zinany e. De mbola natao ny alabaty sy ny karazany. De eo le tenenitsika hoe tonga ny 2002 rotaka be. Rotaka be. Ary tardio fa tao anatin'izany 2002 ny azalamo sy ny karazana zany a. Tsy naheno anao na indray mandeha raha amin'ny pays occidentaux ka nanameloka amin'ny Marc Ravalomanana. Tsy naheno an'izany ianao. Fa vao voalamin'ny Marc Ravalomanana amin'ny firenena tao anatin'ny 3 efa-bolana 9 bolana de nireconnaître azy. Ny sasany ara moa tsy niandry ela akory tonga de nireconnaître anazy.
ny firenena matanjaka. Zao le Dakar 2. Sinoa avy io fa tsisy valerana io izy ho ady. Mahatsangamy maharika ara-valomanana. Marina avy eo izy. Tazominay le riozy izy tsy avelanay ho an'ny Madagasikara. Fa ianao tonga de mody amin'i Madagasikara, tonga de raisy ny fitondrana, manaova prestation de serment. Asiako izany izy marika ara-valomanana. Nody izy Dakar 2. Rivo sy ny filoham-pirenena ny filoran-tsiraka tavela tamin'ny convention Dakar 2. Ravalomanana tonga de nandray fitondrana, de nanao prestation de serment. Mbola velony nga ny ray aman-dreny Ratsirahonana iny afaka miteny an'izany. Hoe marina ve zany satria tena miala tsiny amin'ny fitenenana hoe tena hoe nifira amin'ny marika ara-valomanana ny convention-ny Dakar 2. Satria efa tsy ratsiraka intsony ny ilain'le na les pays occidentaux na le malagasy tamin'izany andro any. Satria nisy an'le nanao miala tsiny amin'le fitenenana hoe insolence vis-à-vis an'reto firenena lehibe. Tonga teo amin'ny fitondrana ny marika ara-valomanana, ny erreur amin'ny marika ara-valomanana de tsy nanao fanadihadiana ary tena erreur fondamentale. Hoe avaiza ny 20 000 milliards ty? Fa zao koa moa le pouvoir koa corrompt. Taty aoriana tany amin'ny 2006 tany, nametraka ambassadeur amin'ny Frantsay. Espion izy marika ara-valomanana. Mpanongam-panjakana io tsy mila an'io a. Ny raha voaenina persona non grata. Ilay ambassadeur nanomboka teo marika ara-valomanana mivery. Miala taminy ny tompon'ny lakle. Satria zavatra inédit le 2002. Zavatra ponctuel. Zay tokony ho durable raha iny nifandray tsara tamin'reto olo reto. Fa nitsefatsefaka ny anao lahy satria tsara be kosa aloha ny résultat-ny 2002 à 2006. Ary tsy inégalable ny exploit-ny. Inégalable ny asa vitany. De nieritreritry nga marika ara-valomanana hoe il est à l'abri de toute remarque na observation na objection. Petafan'ny olona am'izay nanomboka teo. Créen'ny olona indray le hoe Andry Rajoelina. De nanomboka tamin'ny Andry Rajoelina, verrouillé-na daholo am'izay ny robinet rehetrarehetra zay tokony hanokatra. Zany hoe nidina zany ny tiako ary mbola nitazomina le 1000 milliards. Nandeha ny tantara satria lava be ho iny resaka iny. Samy malala tsika inona aby ny zavatra nicréeny Andry Rajoelina teo. Ny artifice sy ny astuce avy éliminena ny marika ara-valomanana. Za zany tena miteny anareo, anisan'ny mba vavolombelon'ny tantara. Tsy haiko aloha Andriamatoa Pierrot Rajonarively raha manana degré na honnêteté intellectuelle afaka hiteny hoe marina fa noforonina iny zavatra iny. Tsy mino aho. Satria za zany mbola mametraka foana hoe ny mpanao politika malagasy tsy mahatoky ahy. Tena za tsy miteny hoe izy rehetra fa vitsy ny mpanao politika malagasy atokisana. Vitsy. Ka tsy malala hoe eto tokony avoakako am'izay marina satria izay marina. Eto amin'ity fandaharana ity, izay ty fandaharana ity. Tsy afaka mikipy ao anatray amin'ny marina. Nareo mahalala tsara fa misy fomba fitondrany Andriamatoa marika ara-valomanana tsy mety amiko. Vakiko Batsilana eto. Ary tsy misalasala mihitsy aho manao an'izany.
Fa rehefa le izy kosa ny eo amin'io hoe tsy mety kosa, miteny misy miteny manko hoe aha, manara-dalàna, de tokony mitsangana kosa. Za tsy manome tsiny amin'ny Patrika Raromanana, non tsy hany le izy, satria zay ny lalàna kosa, io ny lalàna, miteny an'izany hoe nisy an'izao ty. Fa mbola velona ny tompon'andraikitra tamin'izany Andriamatoa Pierrot Rajonarivelo. Izy no tokony hiteny hoe hanao révélation satria mba mavesatra amiko kokoa le izy, de laza amintsika rehetra hoe zao ny fandehany. N'inon'inona kajy atao n'inon'inona ho akajy atao. Mba azonareo antraina ve fa niahoritra tamin'izany andro zany hoe raha nisy de nisy 60 na 70 francs raha nisy de nisy. Tadidiko tsara mbola mahazo fromage 350 francs, 3500 FMG. De ahoana moa ohatratran'izany zany le zavatra amidy no tongavan'le impôt zany na le fisika 1000 milliards. Menaka anie mbola mora be tamin'izany e, mbola latsaky ny 7005. Mba ataovy anie ny kajy mba mandiky anie tsika menaka avy e. Fa maninona le izy natao hoe 1000 milliards, tonga de am'izay de mikolona mihitsy le orinasa, motivé sy légitimé ny manidy azy. Aiza no azakan'le orinasa 1000 milliards zany? Mety chiffre d'affaires any angamba zany. Efa sûr fa tsy mahatratra an'izany. Sûr et certain. Mampitantana orinasa ihany ny tena. Mampamatsy an'ireny orinasa siramamy. Siramamy 4, Namaki, Ambilobe, Anosy Be, ino ty teo, Brickaville. Tsy possible hoe 1000 milliards ny chiffre d'affaires nataon'ity groupe ty koa tamin'izany andro zany. Mbola tsy miresaka amin'le magasin tsika zany. Mba dinihana le izy zany hoe tena ahoana tokoa moa ny genezin'ity zavatra ity e. Ahoana ny historique an'ity zavatra ity satria manjary tafiditra ao anatin'ny canal le mpitondro, ary atao par le temps mety hiteraka révolte ho an'ny vahoaka ty azy, satria n'inon'inona zavatra lazaina aloha. Za raha manaky an'izany, mbola Marc Ravalomanana ny voalohany amin'ny fananana olona amin'ny politika amin'izao fotoana zao. Tsy de mora olona mandahan zany de tsy honnête izy amin'ny fanaovana politika, ary tsy ho lasa lavitra izy amin'ny fanaovana politika satria refusé, ignorer l'évidence même. De fa iny ianao de fa sakana ho anao anankiray ngeda be zay, ary ny stratégie izy apetraka ao mety faussé daholo. Tsy midiko zany hoe androany amin'ny teny zany raha ohatra milatsaky Marc Ravalomanana Rapitso ka andeha hanohana anazy non, tsy zany mihitsy. Fa ny ahy ty fandaharako ty ny any mahasarotiny anahy, apetrako tsara mihitsy ny notoriété an'ity, hoe ity fandaharany ity de eto no ahitanao ny marina sy ny zavatra mahitsy tsy mivilivily, ary tsy natao iangarana na iza na iza. Ary zay no anisan'ny mahasarotiny ahy foana itenenako anareo hoe aza velan'ny zakazakany totakely ty fandaharany ity. Fa na ny totakely ary anie manampy an'ity fandaharany ity e. Rehefa ilaina avoaka zany anariana any de avoakantsika mihitsy. Na ny totakely ary manampy an'ity fandaharany ity hoe de mody mialokaloka izy de hoe ampiny ao.
Mila miezaka tsika satria tsy araka ho azy izy araka teneniko anareo. Na ara-po, ara-tsaina, ara-bola indrindra indrindra. Ity zavatra ity tsinona tsy voatery hoe eto ihany ianao no manao. Tsy maintsy misy koa ny action sur le terrain. Ny tanora mendrandranao. Zany hoe misy ny front office zany amin'ity zavatra ity, misy ihany koa ny back office. Misy ny travail dans les coulisses. Et ça, c'est payant. Quand tu invites les gens ici à parler de stratégie, parler du futur, nos prospectives, c'est toi qui payes. Noblesse oblige. Ary tsy hoe entinao eny amin'ny restaurant eny amin'ny 13e le olona. Na entinao amin'ny ery restaurant bistrot tsotsotra ery. Olona manana ny ajany daoly. Zany anisan'ny frais tsy azo negligena amin'ity zavatra ity. Satria te hanana ny tsara tsika ary mametraka ny tsara. Misy indray zao any efa lasa sainandreo hoe ay mety angamba tsy tia milery indray angamba Mikael. Azafady. Anisan'ny tena niady mafy tsika tao anatin'io raharaha io. Rehefa tonga amin'ny tanjona ve vao andeha hodakana. Ndeha hamono tena ary amin'ny but-ny hafa ny penalty de lasa andeha hamono tena ary. Za mitapitako aho. Marina fa tsy tomombana ny zavatra rehetra. Ary misy ny tsy mahatomombana azy. Anisan'ny asan'ny teny zany manoro sy manome toro-hevitra. Zao natao, zao natao, zao natao. Ary misy fotoana ny tenenana ny zavatra rehetra. Tsy raha misy zavatra mitranga. Amin'ny raharaham-pirenena ditanareo amangina, tozonareo amin'ny ray tsokombakomba. Aleo ilamina de misesy. Za zao mahita mihitsy zavatra tiako atao ataon'olona maromaro. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Ka le olona raha manao an'io de zany ndray ve ny andiha contre an'le olona? Zay ny tantaran'ny mille milliards Andriamatoa Marc Ravalomanana miangavy ny fitondram-panjakana mba hijery any. Satria manahirana ny manao zavatra ka ny maly any mandova ny zavatra ho maly any no averintsika amin'izao fotoana izao. Misy fomba maro ny fomba andresena ary fampandresena filoham-pirenena any amin'izany atao hoe fifidianana. Mba manana ny saity efa kely amin'izany tsika. Tena teneniko hoe kely. Raha misy olona zao ohatra hoe miresaka amiko. Hoe ahoana ny amin'izao, ny amin'izao, ny amin'izao. Toetrany mba matetika mba tsy diso ny amin'izany fifidianana zany hoe ianona ny lany eo. Ianona ny lany eo. Tsy voatery ho fantatry ny olona ny zavatra atao de entina irery ihany. Fa tsara kosa anefa ny fantatry ny olona hoe efa ela le izy de efa noteneninao. Zay zany raha anontanianareo amin'izao fotoana izao hoe iza no mety ho lany ny candidat ho lany amin'ny fifidianana aoriana kely eo. Ny avaliko aminareo de zay tohanako, zay teneniko. Zay aloha matompoko.
Mino anareo tsara, tsy mino nareo tsy raharahako. Veloma tokoa, veloma finaritra, sambo tahin'Andriamanitra, ngeza tsy izy.